toerana goavana be ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy. Ka raisiko tombotsoa zany ampanetrehtena no hiaraka hianatra amintsika eto am'ireto namana mpiaraka mifandaharana reto ny hoe inona ny voalazan'ny baiboly momba an'izao andro iainantsika izao, misy zavatra azo jerena mivantana ve amin'ny aino aman-jery eto Etazonia? Inona ny zavatra eny ambavan'ny olona amin'izao fotoana tenenantsika izao de ny any Madagasikara moa zany na ny any amin'ireo firenena maro voalaza an'izao zaka teo mahafinaritra mihitsy aloha maheno an'izany hoe hatrany amin'ny vaza-tany efatra zany misy malagasy maheno ka izao zavatra resahantsika izao de antenaina fa ho tafapaika any an-tsofiny sy ao am-pony malagasy maneran-tany ary zareo afaka mandika teny amin'izay tenin'ny firenena misy azy avy any. Ny any Hongrie zany de teny an'izany any zareo de ny any Chile zany teny amin'izany any zareo hoe voaraintsika amin'ny teny malagasy de aparitaka. Zany rehetra zany de hoe miara-miasa ny zavatra rehetra tanteraka ny sitrapon'Andriamanitra. Ka marina zany fa miasa eto Etazonia, mitandrina fiangonana amin'ny teny anglisy, ny fosin'ny saina de any amin'ireo namana malagasy mba afatotra inona ny voalazan'ny soratra masina sy ny hoe re zavatra miseho eto Etazonia mba ho zaraina amin'ireo namana ray fo, ray rà na any Madagasikara na any maneran-tany ka de tombotsoa misaotra betsaka ny namana Raza sy ny ekipan'ny Hope Fire manatanteraka an'izy ity fa ny azy zany teniko za de zao aoka isika tsy hafahafa mihitsy hiara hianatra eto. Tsisy tombotsoa n'iza n'izy izy ity afa-tsy ianao rery ihany de Andriamanitra. Misaotra indrindra. Mankasitraka tiana ary mahafinaritra ny faneho-kevitra ary eto zany de te hilaza amintsika mpanaraka hoe ity fandarana ity zany de tena dinidinika hifanakalo. Misy tsy olona ray ny teny eto fa misy olona farafaratsiny anankiroa hitondra ny fomba fijeriny araka ny voalaza ny soratra masina ny zavatra misy mandeha zao tontolo zao. Tsara mametraka izay ihany zay ary eto zany de tia pitsidika sady hoe mety mefa misy manontany angamba any an-trano any hoe inona ary zany fandarana vaovao zany, inona ny mety lohatenin'izany, inona mety voalaza an'izany. Angamba tsara ny amelabelarantsika kely an'izay zavatra zay. Pastora misy azonao ambara ve ny amin'izay? Misaotra indrindra mihitsy. Ya, misy ny lohateny fandarantsika moa zany de hoe tsilo. Tsilo. Ny tsilo tonga ao an-tsaina voalohany angamba de le tsilo le maharary rehefa le vao hitsaka iny. Tsy voatery ho izay ihany nefa fa le tsilo tena tongavany eritreritra de le voalazany toko sy andininy ao amin'ny baiboly amin'ny soratra masina ny anarantsika betsaka amintsika nianatra an'ity fanilo ny tongotro sy fanazavana ny lalako ny teninao. Ny tenin'Andriamanitra zany no light sy lamp to our feet ozy ny teny anglisy. Ka satria zany ny tenin'Andriamanitra no fanazavana, ny tenin'Andriamanitra zany no mitsilo. De ny anjarantsika zany mampirehitra an'ilay tenin'Andriamanitra de ilay tenin'Andriamanitra io zany no manazava. Misy an'ity le tsilo zany de zao tenin'Andriamanitra mitondra fahazavana. Kanefa de zao ny tenin'Andriamanitra ihany koa de mandray aroa izy io tahaka ny sabatra roa lela ozy ny tenin'Andriamanitra ihany ny tenin'Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra zany de maranitra tahaka ny sabatra roa lela. Le hevitry ny tsilo koa zany de misy hevitra roa sady manazava ty fandarantsika ity zany de manazava. Ty fandarantsika ity koa de misy heviny faharoa. Le tsilo koa zany de zay le hoe le tsilo le maranitra, le thorn na le efa vohitsaka de henonao avy hatrany iny. Ohatra ny tsilona rôzy io zany, tsilona rôzy. Tsilona rôzy io. Ya. Zay mihitsy ohatra ny tsilona rôzy tandremo fa na de tsara endrika aza le rôzy de mety hanaitra anao tampoka koa ay any amin'tsizy zany tanako zany no mipetraka. Ka aleo hifantoka hitsy am'le tena rôzy zany fa sao de mandray an'ilay any amin'tsizy. Ao amin'ny soratra masina ao de misy namana anankiray mpanoratra Paoly voalaza fa izy de misy tsilo any amin'ny nofony any. Tsy nesorin'Andriamanitra io tsilo ao amin'ny nofony io raha ny filazany ao amin'ny testamenta vaovao. Satria zao hozy izy hoe rehefa misy an'io tsilo io ao anatiko de
miseho kokoa ny voninahitr'Andriamanitra. Zany hoe lay fahalementsika zany na isika le fantsy amin'le fantenin'Andriamanitra iny a, mety ho fitahina izy iny ho atsika. Ny sasany manko nandray isika tanora manao tsy maty manota zay hoe atao daholo zao rehetra zao, sotroina daholo de gohana daholo de fohana daholo de atao daholo de zay tiako atao ihany io. De ny ten'Andriamanitra nefa eny anelany eny de ankoatran'izy mandefa fanazavana de mandefa fantsy kely koa hoe inona no iafaranao afaka 5 taona? Mba fantatrao ve fa ny zao ny de tsy ho vovonjy? Mba fantatrao ve ohatra zao? De ny ten'Andriamanitra zany le manahitaitra. Zay zany le two-edged sword, ilay sabatra roa lela. Sady fanazavana ny ten'Andriamanitra no fantsy ihany koa. Ka le tsilo zany de hita hoe tena mahalaza azy mihitsy. Ka manasa antsika rehetra zany mba ho tonga eto amin'ny fotoana rehetra zay fanasana. Isan-kinina moa zany ny fotoana iarahantsika eto namana Raza fa isika de anao hiara-hianatra isika, ny mpiano, mpiaino, ny mpandefa zany de entanina mba hametraka fanontaniana, andefa an'izay fomba fijery, kanefa de zao fotsiny namana Raza alohany hamalina an'izay hoe aoka mba hifanaiky isika fa ny voalazan'ny soratra masina ihany no ataontsika ho ambony indrindra. Tsy ny hevitro zany. Iza moa zany no ianareo no iaino anahy? Ary tsy ny hevitro koa, satria ianao anie tsy hainao le namonjy ahy, fa ny hevitr'Andriamanitra zay nosoratany ao amin'ny teniny. Ka hoana isan-kinina zany no anao labary an-dasy eto isika sa isan'andro? Fantahina tsara fipetraka zay tiana mety moa ny namana teknisianina ao amin'ny radio araky ny voalazany teo zany dia tsika rehetra zany dia asaina andray an-tanana amin'izay zavatra mety aritsika atao entina izarana n'izay zavatra tokony zaraina amin'ireo namana mpiaino rehetra. Fa raha ny fahafantarako ny ty fandarana ity zany aty am-boalohany aloha dia eo amin'ny isam-bolana eo zany no apetrakitsika aloha ny fiaonana zany. Eo amin'ny isam-bolana eo ary ty fandarana ity anety de ataontsika mamonamonaina. Tsy hamonamonainanao izy ity fa fandarana ahitanao zavatsoa, ahitanao zavatra maro mety misy saro aseho anao sy etsetsetsetsa video koa ary fa ezahantsika tsy hamonamonaina eo amin'ny 30 minitra ka hatramin'ny 20 minitra eo raha lava indrindra ny fandarana. Ka ety am-boalohany dia eo amin'ny isam-bolana eo tsika ny fakahita eto atsoatso moa zany rehefa mety daholo ny mipetrapetraka daholo ny fandehan-javatra de efa ataontsika miha-matetika moa koa arakaraky ny fanirianareo le zany. Fanarianareo mpiaino raha ozy nareo araky ny voalaza teo raha misy zavatra tianareo anontaniana, tianareo fanazavana, avy amin'ny alalan'ireny ty tsika afaka manisy fandarana manakaikaiky kokoa zany hoe tsy de mifanalavitra loatra zany ka zay zany aloha ety am-panombohana. Araky ny voalaza teo de hoe fandarana vaovao izy ty manantena tamberikafatra, zay angamba ny azo lazana azy hoe feedback. Manantena tamberikafatra avy aminareo mpiaino etsika manatsara ny fandarana. Eto nefa de tiako ny mamaritra kely miaratsiny aloha fa mbola mety fiteniny ihany nareo tiana manamarika ety am-panombohana zany fa isika tsy miresaka politika. Aleo zay azara. Tsy miresaka politika tsika. Raha ny teny namana ty ny teo miresaka hoe États-Unis dia mahana toerana lehibe eo amin'ny bokin'ny apokalipsia, tsisy irasantsika politika zany na ny kely ary. Isika tsy miresaka inona ny ilazako an'izany atoko-pinoana na hoe karazana finoana ihany koa isika, atoko-piangonana, tsy miresaka an'izany isika. Fa itsika zay zavatra voalaza ny baiboly ihany no lazaintsika. Apetraka aty am-boalohany zay mba tsy ho lasa miresaka anivelan'ny resaka foto-kevitra na hoe sujet ny filazantsika azy zany. Zay zany ny ray voalohany. Faharoa manarak'izay ifatoatsika misimisy kokoa ny resaka faminaniana. Resaka faminaniana. Bokin'ny apokalipsia moa dia faminaniana mipetaka eo. Ary zay manamafy hoe tsy resantsika politika zany fa faminaniana ranoray no resantsika eto. Raha miresaka zany tsika ny firenena lehibe anankiray dia tsy miresaka tsika ny politika an'izao na zao. Atsika tsy maka
akolafy na avaty na avary fa resantsika arak'izay voalaza le zay ngambany a tsara atao mazava asa mazava zay sa misy zavatra hafa tianareo amafisany amin'izay. Ya, tiako amafisina kely a, arahantsika amin'ny Facebook moa zany izy ity, fanantenana ho anao Obfay. De ao tsika no manoratra eo amin'ny commentaire zany zay fanontaniana zay manitikitika atsika, ho apetaka ihany koa ny numéro WhatsApp eo, zay ahafahantsika mifandray mivantana amin'ny tompon'andraikitra aty zany a, ho apetrakitsika ao de afaka manatanteraka zay hitahitam-ponareo zahay a, ny tompon'andraikitra n'ity fandarana ity zany voalohany indrindra mba amaliana zay hetahita-pontsika zay. Ary izy ty koa moa zany de mandeha ihany koa amin'ny Opfay Radio mazava ho azy, ary ny Opfay Radio no amerimberina azy matetika, na de isam-borana ary izy no andeha le fandaharana de amerimberina azy ny Opfay Radio. Ny Facebook moa zany a, efa mipetraka maharitra foanao le izy, hitatsika eo. Ka dia zay ny fandehan'le izy amin'ny lafin'ny teknika zany zay zavatra zay aloha. Nanao ny amin'ny mpanamafisana an'izay namanatiana manakambary ianao? Ya, le hoe anatina fotsiny tiako amafisina sy satria rehefa misy fomba fiteny aty États-Unis hoe raha rehefa miresaka amin'olona zany ianao a, ka manomboka amin'ny resaka politika na ara-pivavahana de efa manomboka zay ny fisaraham-bazana. Rehefa ianao zany mba te tsara resaka de aza miresaka politika mihitsy na aza miresaka ara-pivavahana satria de eo no lasa deal breaker, lasa eo zany tsotsorimamba isarahana. Ka eo zany no tsara ho atao mazava tsara hoe ahoana zany fomba iresahantsika io satria tanjona zany de hoe ifampidinika isika ary hitsilo ny lalakale. Ahoana ny fomba niresahan'ny tenin'Andriamanitra ny resaka politika sy ny resaka antokom-pinoana, ahoana ny fomba niatrehan'i Jesosy an'ireny zavatra ireny tamin'ny andro de zay ihany ny fomba itsika miatrika an'izy ireny. Zay zany tsara atao mazava fotsiny hoe na milaza anarana aza isika de tsy lay lanjan'ilay nde atao hoe laza anarana antoko isika de tsy lay anaran'ilay antoko kory ny tsy mahazo tenenina. Isika kosa tsy laza hoe tsara io atoko io ka mila makany isika na ratsy io atoko io ka tsy mahazo makany isika. Fa ny anjarantsika zany de laza fotsiny hoe inona no lanjan'io toerana io na io antoko io na io olona io eo amin'ny faminaniana. Meko ohatra kely zany tsika nisy fotoana tany firenena anankiray tany Ejipta io. Ejipta moa zany de nisy olona be de be tao nefa tsy Egyptianina. Sina zany fa mivoaka Israely fantatsika ny tantaran'ny Genesis ihany. De zao nisy action politika na hetsika ara-politika zany izay miambadika fandriampahalemana nasional, zany hoe raison de sécurité nationale araka ny voalaza amin'ny Baiboly. De andao nge vakitsika ny zavatra niseho. Ny ao amin'ny Genesis toko 7 de zao no voalaza: dia tezitra tamin'ireo manam-boninahiny roa lahy Farao dia ny lehiben'ny mpitondra kapoaka sy ny lehiben'ny mpanao mofo. Ilay président zany voalaza eo, ilay présidentny zany hoe le firenena Egypta, Farao moa zany tamin'izany, zay ny anarany entiny, tezitra tamin'ny olona roa de nalefany nampidiriny amponja izy roa lahy reo. De zao nanana nisy zavatra niseho, nanofy izy roa lahy. Andriamanitra moa de miditra an-tsehatra, tsy avy manerimerina ary amin'ny tsy taka-maso izy fa mandehandeha eny anelanelantsika izy ary azy isika de ondry fiandriny, izy moa le mpiandry tsara de miditra amin'ny fiainantsika andavanandro de nandefa nofy izy momba an'ireto olona amin'ny rahalahy reto. De eo zany tsara jerevana hoe ahoana ny fomba iarahantsika mianatra, ahoana ny fomba hijerevantsika ny zava-miseho eo amin'ny firenena anankiray. Fa zao ny zavatra nisy, nanofy izy amin'ny rahalahy de tsy azon'ny zalahy reo inona ny dikany. De natsoiny Josefa zay tao amin'ny prison tao ihany. De tsy nanadiady ny antony ara-politika i Josefa na nitsikera nataony fa zao
nitondra jiro anazava ny sain'ireo tsy nahalala izy. Zany hoe nisy nofo zany a, na le filazan'ny soratra masina io avy amin'ny tenin'Andriamanitra, saingy tsy azon'ny olona ny heviny, de ny position Josefa zany a no positiontsika, ny fomba nataon'i Josefa tamin'ireto roa lahy zay ao anaty fonja reto, zay koa no ataontsika eto amin'ny fandaharana. Inona no nataony amin'ny jerentsika ny andininy valo tapany faharoa, hoy Josefa taminy hoe tsy an'Andriamanitra va ny fandikana, ny dikan'ilay nofo zany, lazao amiko zany nofonareo zany. Zany hoe nisy dinidinika zany, ary zay ty fandarana ty, dinika le izy a, misy ny tsy mahalala, de misy kosa ny manana tombony maheno na mahita an'ilay fanambarana, de fampizarantsika eto. Ny tanjona de tokana ihany zany, mitsilo mampiseho an'ilay tara-pahazavana avy amin'ny ten'Andriamanitra, de samy manapa-kevitra. Tsy nitsikeran'izaniza Josefa, ary tsy tsikeran'izaniza koa zany sika eto amin'ny fandaharana, satria torolalana ara-baiboly ihany. Zay no ataontsika zany. Ka zay zany izy Maralany hoe zavatra tsara apetrapetrakitsika. Anjaran'i Josefa de ny manazava, ny anjarantsika eto koa zany a de ny mitsilo. Ary engany reny tsilo reny de mitondra fanazavana, de mitondra confiance na hoe fahavononana andeha hanapa-kevitra. Na koa mety hoe fantsy ho an'ireo zay mbola matoritory. Ny anjaran'i Josefa de nanazava, de Ramose sefo-mpanao mofo no mitsakotsako an'le afatra. De le Ramose sefon'le serveur, izy maminaviana ny dikan'le nofy tao amin'le Genesis 3:7 io. Fa zao Josefa zany a de mitondra jiro, zay no ataontsika. Raha fitiana zany de zao hoe isika zany a dia mampirehitra interrupteur. Iresaka momba ny Apokalipsy sika eto, iresaka momba ny Daniely sika eto, iresaka momba ny Genesis sika eto. Ny dikany hoe Apokalipsy moa de tsotra, tsy hoe mampatahotra akory ny dikany. Rehefa mijery horonan-tsary ny olona ka tena mampatahotra be de hoe ty tena apokaliptika. Dikany Apokalipsy ndraika zavatra tsara e. Ny dikany apo zany de teny grisy hoe esorina, ary ny kalipsis de hoe ilay sarina le voaly. Alasarina zany hoe fanesorana voaly, esorina zany loatra manjavozavona, fa ny esorina atao mazava tsara. Raha atao fitiana zany ny dikany hoe Apokalipsy de zao, esorina ny sarim-bilany, esorina ny sariny. Ka io moa zany tsoatran'le migrevy any Madagasikara hoe esorina ny sarim-bilany de tena pem mirefitrevitra be tsisy fandrenesana. Fa zao esorina ny sarim-bilany ka tena hita marina ny zava-misy. Ilay jiro mitaratra zany avy amin'ny soratra masina de hita ny rehetra. Tsy hiditra hitsara sika ny Apokalipsy satria hitsara sika amin'ireo amin'ireo politika. Andriamanitra no efa mpitsara ny politisianina. Andriamanitra io amin'ny Daniela 5:17 de milaza hoe Andriamanitra no mitsara ny mpanao politika, Andriamanitra mitsara ny teo politika. Ny anjarantsika eto manazava fotsiny, de isika ny tokantrano any no mandray fanapa-kevitra. Asa mahafeny zavatra tiantsika atao ve zay sa mbola misy tiantsika ho tetenina kely? Hita mihitsy hoe ilaina ny pastora amin'ity resaka ity satria dia mazava ny resaka. Tsy haiko ianareo any tokantrano any fa zaho aloha de resy lahatra fa hazava ty resaka ity ary afany ty resaka ity. Ary tena aliana de aliana izy ity a. Tena aliana mihitsy izy ity fa dia asao ny namana, asao ny sakaiza fa betsaka ny fantaina mety mahaliana anareo, ary indrindra fa amin'izao zavatra hitantsika isan'andro zao ianao mahita zavatra ihany maneran-tany, misy an'izao ndray, misy an'izao ndray ty mety liana fa ahoana ihany izy ity e? Ahoana ihany izy ity e? Fa mety manam-panontaniana ianao araka ny voalazan'ny teknisianina teo alefaso ny fanontanianao amin'io Facebook fanadirana ho anao fa afaka mametraka fanontaniana ianao de ezahana ny amaly zay fanontanianao zany. Rehefa mametraka fanontaniantsika na manao komantera, ezahana mba atao ampanajana izy ireny. Atao ampanajana, atao ampitiavana, de ohatr'izay keo mamalina azy. Efa natao ny alasarona, ejerevo tsara anie. Nasorona ny sarony raha hoe sarom-bilany ny resahana teo, nisokafana zany ny vilany a. Inona ny dikan'ny zavatra rehefa tsoahana ny sarony? Azonao jerena zany ny ao sa ahoana? Azonao jerena zany rehefa afaka ny sarony fa tsy hoe akory hoe sokafana iny de ny fotsiny ihany. Io misy fomba
fitenenantsika malagasy ary mino fa samy mahay daholo tsika hoe vilany misarona to misy hena. Ka raha ohatra ka sokafanao iny tsy fantatra ao na henany ao na variny ao. Fa zay moa hoe alasarona. Tsy vitany hoe alasarona ihany fa mbola amena fahazavana koa tsika tsy lovana an'izay ao hoe inona marina le zavatra ato. Zay le tsiro tsy lovina. Tsy lovo mihitsy zany le ao anaty vilany ao ahitanao azy hoe inona marina ny voalaza e. Inona marina ny tena Le voalaza. forsety zany no tsilo angalana an'le sakafo. Zay le ya. Zay kisary zay le antsika mampiseho hoe Ary ny lampe de poche no jiro manazava izy inona ny ao anaty. zay Mahafantatra ao zay hoanina. zay. Fa tsy nakinapony ianao ka ho kenda rehefa avy eo na ho tsakoahana. Zany moa zavatra mety mitrango zany a. Na mety misy olona mamahana zavatra tsy araky ny fahasalamanao dia mety hiteraka aretina. Zany rehetra zany zavatra mety mitrango. Kisary no entina hanazavana an'izy fa zay mihitsy le izy. Anampio kely an'izay raha za le Jesosy mihitsy ny teny ny andro farany dia feno famaizinana, feno famitahana. Ny tena zavatra goavana be eo amin'ny bokin'ny Apokalipsy momba ny andro farany dia tsy dia tena hoe fanenjehana loatra na hoe fanapotehana loatra. Vao nanontaniany Jesosy hoe ahoana ty andro farany ty dia ny zavatra nolazainy voalohany dia hoe tandremo sao dia voafitaka. Zany hoe voajerena zany arak'izay le teny malagasy teo tô misy hena ohatra mbola tô mba anjarantsika mihitsy zany Jesosy miteny hoe mila manana jiro ianao mahafantatra hoe io le tena hena tokoa kay ny tao ary hena fihinana kay le izy na hoe tsy hena mihitsy kay no ao ary aika tsaramaso sy vary ary tena azonao antoka zany ary isika zany isika mpianatra ny soratra masina no tsy maintsy manay fanapahan-kevitra ezahana zany eto amin'ity fandarana ity raha mbola azo atao misy anao ny tsy azo anao ary tsy anasanao zay amin'ny fanapahan-kevitra hoe mifarisen-dahatra fa ny anjaranay dia zao aseho tena hoe io dia ianao zany mila manapa-kevitra sy amin'ny farany anay dia zao hoe tsy tianay nareo raha mpanaraka ny zavatra fijerinay fa ny anjaranay dia averina manazava tsara dia ianao no mila mandray an'le sotro na le forsety le tsilo dia mazava ilo izy dia mihinana amin'ny farisen-dahatra zany ka dia mahafinaritra izy ty. Ka zay le izy tsy haiko zany zaka manakambara kely ianao sa Zavatra tiako mahafinaritra be le mieritreritra an'le izy tsika zany tsy ohatran'ny hoe heno fotsiny hoe zao ny misy zavatra tsara hono anaty vilany ao dia tena tadidiko tsara ko tifety sy maka ozy izy ko tifety hoe misy akoho matavy be ato anatin'ity arony ity misarona ato dia mody asehoseho kely fotsiny le volona akoho dia iny fa mitsiritry maka hoe tena mahaliana be zany ihany zany ka tsika zany tsy hanao ohatrany hoe fitafitaka ohatran'izany fa tena hoe aseho miharihary mihitsy arak'le alasarona zay miala le sarona dia hita hoe io tokoa ny ao anatiny fa tsy arak'le feo fotsiny hoe ohatr'izao sy ohatr'izao hono izy ao hoe ohatr'izao sy ohatr'izao zay zavatra tiako ampitaina kely. Ary zay le hoe tombony isika aty Etazonia ny akamaroantsika reto mba tsy lazany hoe isika rehetra reto tombony antsika mihitsy le mahita n'ilay fanazavana ny soratra masina ilay mitsilo dia mahita mihitsy koa ny zava-misy etsy mampalahelo ihany manko ny zavatra hita fa eny amin'ny filazam-baovao ny voaraina any Madagasikara ny retsy ny zavatra rehetra ny tonga any ohatra nefa misy filtre zany ny zavatra voajereny amin'ireny filazam-baovao ireny za tsy dia ny anjarantsika ty zany dia zao manazava hoe ty misy an'ity ty misy an'ity mety tsy hitany zay ka dia zay zany hoe samy zany manomana mivonona tsara ty koa zavatra mba salazako antsika telo amin'ny rahalahy eto zany hoe mety misy olona mbola tsy ary nianatra n'izany soratra masina zany mihitsy na mbola tsy ary namaky baiboly zany mihitsy nefa mba hoe mba tia fantatra hoe inona ny zava-misy amin'izao fotoana izao aza matsapa mihitsy zany raha zay ny toerana misy anao hoe sao dia hanahirana ny ara-hianatra eto fa ezahana mihitsy zany tena hoe mandeha araka ny abidin'ny fianarana tahaka ny zatovo kely ohatra ny Jesosy rehefa manao fampianarana misy kisary mino fa na dia isika rehetra tsy efa samy nanokatra vilany daholo dia ohatran'izay zany le kisary ataontsika zavatra azo ny rehetra tsapahitanana azo ny rehetra mpiarina na ny vao nanomboka na ny efa elaela na ny teolojiana avolenta dia mba samy azo zavatra azo ny raisina
ary ho azy manokana. ia mahafinaritra ny faneho-kevitsika eto a mizahatra malina anankiray izay tiako antainareo tokoa de hoe mahakasika amin'izay ihany de hoe karazan'olona manahoana no tiatsika hanatrika an'izao fandaran'izao moa ve olona sangany manampahaizana amin'ny resaka faminaninana tsy haiko e karazan'olona manahoana zany de okinendry ao anatin'izao fandaran'izao asa iananapaka mary an'izay Ahoana namana Jean-Jacques satria raha eritreritro aloha zany raha ny mpiaino ny radio de mivelatra be izy ity. Misy ny malagasy sy ny vadin'ireo malagasy ireo aty ampitan-dranomasina aty. Dikan'izay zany misy fiteny hafa ihany koa henon'ny olona an'le radio. Fa ezahana zany ty fandarantsika ity ho tafitany amin'ireny olona reny amin'ny alalan'ny radio zany aloha. De faharoa manarakarak'izay ny page Facebook fanantenana ho anao Opifay de efa manana ny audience ihany koa izy io. Amin'ny ankapobeny aloha zany saika malagasy daholo manaraka an'ilay page Facebook. De reny aloha zany efa karazany hoe afaka mandray anjara daholo misibla miaino an'ity fandarana ity. Ary ny eo amin'ny lafin'ny mpandray anjara amin'ny fitenenana zany de ny tompon'andraikitra amin'ny tsilo no mahafantatra hoe iza daholo no tokony ho asaina. Afaka manoratra koa angamba ny mpanaraka hoe za mba manana hevitra mba te izy tsy eo mba te handray anjara am'izao fanakalozan-kevitra zao de raisina tanandroa mihitsy angamba raha fiheverako azy tokony tsisy fahasarotana any am'izay fa fanakalozan-kevitra ny zava-dehibe fampizarana ny zava-dehibe fa mahita hoe inona avy ny tena hevitry ny zavatra zay niseho iny raha zay ny zavatra nisy teteo ambonin'ny tany tetio inona ny hevitry iny araka voalazan'ny soratra masina. ia makasitraka Jean-Jacques za moa nanontany hoe iza leo karazan'olona itina mety mahana hevitra misimisy koa ngamba mahakasika an'izay fa tsara be le hevitra hoe fandraisana anjara amin'ny mpiaino koa io zany tsara hoe asongaditsika hoe fandraisana anjara amin'ny mpiaino satria vitsy ny occasion ahafahan'ny tsirairay manao an'izany raha hoe resaka radio na zany fa zay zany anisany hoe zava-dehibe ary averina ihany io araka ny voatsindry tariam-boalohany hoe izay tsy hanery anao anaraka an'izay foto-kevitra voizina eto izay tsy hoe zay nisangany indrindra na manampahaizana indrindra ka afaka nitenana hoe zao na hoe izay ny mpaminany ka afantatra zay faminahina rehetra any tsia samy tsy amin'ireo rehetrarehetra eo izay fa izay kosa de hoe natsapa fa misy adidy tokony atao amin'ireo mpiaramonina amin'ireo olona rehetra na izay na iza misy azy ka ohatrany hoe mijoro zay hopitarika zay ady hevitra eo fa arak'le napetraka teo hoe misy arofaninao ny arofanina voalohany de zao hoe samy manaiky tsika fa ny baiboly ary ny baiboly irery ihany ny fototra ejoroantsika samy manaiky an'izany tsika. Faharoa amin'ny fanajana tanteraka nanaovantsika ny resaka rehetra eto tsy fanevadevana tsy anevatsivana fomba fijerin'olona iray fa misokatra ao amin'izany tsika ary farany moa de hoe tsy manao politika ary tsy momba na iza na izy tsy resaka fotom-pononana hoe akolafim-piangoana tsy any mihitsy ia ka zay izy tika mafisina tiana manakambara kely am'le hoe le cible zany ia arak'izay mihitsy razala izy hoe ny zao no voalazany tenin'Andriamanitra zao voalazany Matthieu 5:20 hoe de ho toriana am'izao tontolo zao amin'ny samihafa fiteny amin'ny samihafa fiaviana zany lay vaovao mahafaly ny tenin'Andriamanitra. Ny teny grika nilazana an'le hoe zao tontolo zao de lazana hoe ethnos avy am'izay moa nazahoantsika le hoe ethnicity na hoe ethnique zany hoe le kolotsaina le culture samihafa zany ka izy avy zany reo olona reo de zao izay rehetra maheno izay rehetra tsy misy kisendrasendrana hoe nahoana ianao no velona am'izao andro farany zao
Ka izy ity zany tsy hoe natokana ho ana tokom-pivavahana na hoe olona nitombo tao anatina kolontsaina anankiray fotsiny a, fa na hoe viany amin'ny atao hoe tsy tontolo kristianina mihitsy. Baiboly nge de fantatritsika fa misokatra i Adama sy Eva no noforoan'Andriamanitra. Tsisy hoe malagasy reo na amerikana reo, tsisy hoe protestante reo na katolika na sektariana reo anao fa de zao olombelona zanak'Andriamanitra de andefasan'Andriamanitra taratasy plana amonjena anazy. Tahaka an'ireny hoe horava ny trano, main trano de tsisy hoe ahoana ianao ty, inona ny firazananao, inona ny ataonao fa zao olombelona ianao mila miala tato ianao fa horava ny trano. Ny anjarantsika ary moa de tsy manome an'le baiko hoe mila miala tato ianao fa miteny fotsiny hoe rava lay trano efa mirehitra izy am'izao fotoana zao. De anjaranao zany miteny Zakazaka raha mbola hijanona de ohatrany miteny ay tsara kosa zany de misaotra betsaka anao nilazan'izany vaovao zany fa De zay hijanona teo. de zay raha anao fa de tafandrimana daholo. Atao ahoana fa raha zay zany ny fanapa-kevitra. Ity misy zavatra mampalahelo hoe faminanian Jesosy ty Jesosy nilaza an'ity faminaniana ty. Ary mino fa tsy hoe falifaly be Jesosy ny teny an'ity fa mety tamin'ny ranomasina zany fa ozy izy hoe betsaka nantsoina fa vitsy no aheno. Ary ozy izy hoe tery ny lalana makany kanefa de misy misafidy no any amin'ny fiainana. Fa ny makany amin'ny fahaverezana kosa de tena midanadana. Zany hoe na de atao mazava tsara zany izy ity de misy filazana zany voalazan'i Jesosy mino fa tamin'ny ranomasina nilazany fa tena hoe vitsy anie ny tena andray fanapa-kevitra tsara. Ary zao no mahatonga za zany tsy hoe adaladala akory ny olona ka hoe misy vaovao tena hoe main-trano de tena tampotampoka eo de hoe zay zany mijanona ato ihany. Fa ny mahatonga le olona mijanona ao de zao misy fitaka ao. Misy fitaka ao omen'ilay fahavalo miteny hoe mbola mety aminao mijanona kely eto ka. Efa voalamina ny amin'izany rehetrarehetra zany. De io zany le ala sarina hoe ala fitaka, esorina ny fitaka rehetrarehetra de anjaranao kosa mandray fanapa-kevitra am'izay fotoana izay hoe inona zany. Ny zavatra esorina zany de zao za efa zao no nitaizana anay efa zay no lazain'ny pasiteranay zao no voalaza anay hatrany amin'ny bokiny zao sy ny bokiny zao. Manina raha akisaky kely zay de zao ienotsika indray zay voalazan'ny soratra masina. Avelantsika mitsilo amin'ny zava-misy am'izao fotoana zao de anjaranao zany ny mandray fanapa-kevitra ka niza na aiza tokom-pinoana fiaviana zany isika koa zany ezahana mihitsy ny voambolana ampiasaina mba tsy hoe voambolana ho an'reto antoko-kretianina ho an'reto fa ho antsika olombelona zanak'Andriamanitra rehetra na mahafantatra hoe zanak'Andriamanitra na tsy manana fahalianana fotsiny dia samy angatahana welcome, samy raisina tanandroa mba hiaraka hianatra eto hidinidinika eto. Ya, mahafinaritra sady ty resaka ity nefa vao manomboka voalohany ary ohatrany mahaliana izany fa te hipetraka eto foana. Izany zaka moa ny teny teo hoe amin'ny toerana maro izy ity ary amin'ny fiteny maro misy amin'ireo gasy manambady vazaha, milazantsika amin'ny ankapobeny moa zany rehefa tsy gasy de vazaha. Fikasana zay hoe tsika de raha misy mametraka amin'izany ho izana ianao an'izany fa amin'ny ho avy zany de hisy fandarana miteny fiteny koa zany reo aloha zany mety ho azo antoka ny teny anglisy sy ny teny frantsay mino fa raha mahavita an'izay tsika de efa dingana lehibe zay fa dia mamerina ihany mampirisika anareo afaro ny namana, afaro ny tapaka, afaro ny namana, afaro ny tapaka, afaro ny fianakaviana ato, misy fandarana ohatr'izao namana andao mba rahatsika fa andao mba rahatsika fa ahafahantsika mahita kokoa ny zavatra tiana manaka ambara ianao tiana Mino fa efa feno de feno zay fa de sao zany le hoe masabary mainty kitoza ka de le jiro manazava sisa zany no ataratra de raikitra ny fiaraha-misakafo. Ya, zany zaka De tena faly noho ny fo zany hoe hisy fandarana vaovao indray eto amin'ny Hope Fait Radio zay ho alefatsika. Voalohany zany moa de hoe araka voalaza teo isam-bolana aloha ny anaovana azy. De arakaraky ny fotoana sy ny
fa azo totsika menakavy eo dia mety hitombotsy kelikely zany, fa izay kosa ao amin'ny radio dia hiezaka ny amerimberina n'izany fandarana izany, na dia atao hoe isam-bolana ary lizolohany voalohany, mba rehetrarehetra zany maneran-tany, maheno le votoatin'ny afatra iny tanatin'ny ray volana iny aloha. Dia io zany ho hitantsika eo ny hanatsarana azy tsy kelikely. Ary dia misokatra hatrany ny fiaraha-miasa ho any rehetrarehetra. Izahay eto amin'ny Hope Radio mandefa an'izany afatra izany misokatra ny fiaraha-miasa ary afaka ny andray anjara amin'ny famitana zao afatra farany zao tsika rehetrarehetra hanafaingana ilay fiavian'i Kristy fandrony. Misaotra Zanjaka, angamba misy fanazavana tsara azava amintsika kely amin'le hoe iza tsara moa reto olona mandoanareo reto. Zanjaka efa mazava talehan'ny radio Hope Fay iny angamba efa mazava fa ny amin'ny pasteur sy ny amin'ny tenako araka ny voalazako tery ambony dia misy fikambahana izay misy anay reto izay amin'ny teny frantsay moa dia hoe cercle de réflexion. Izay nilazana zany hoe faribolana hifanakaloza-kevitra. Ahoana ny hoe misy an'izay faribolana izay? Misy le faribolana satria taona oviana izy iny ny taona 2024 angamba tsika dia samy nandalo an'le hoe Covid-19 raha tsy diso mahatsiaro an'izay daholo tsika. Mbola misy fiantraikany hatramin'izao. Rehefa nitranga iny dia misy ny atao hoe confinement fihibohana. Miboka daholo, miboka tsisy mahazo mandeha makany am-pianarana, tsisy mahazo makany am-piangona, tsisy mahazo makany an-tsena. Ny firimetatra elanelana jana, ny aron-tava sy ny aron-tarehy. Ny vaova moa izy hoe arom-bava tamin'ny voalohany dia lasa aron-tava dia lasa aron-tarehy dia farany rehetrarehetra misarona daholo. Zany ny ainana tamin'izany fotoana. Dia rehefa samy nandinika zany ireo namana hifanomezana vaovao, hifanakaloazana vaovao satria ho an'izay monina amin'ny toerana anankiray zao tsy mahafantatra hoe inona mitranga any Afrika, inona mitranga any Eropa, inona mitranga any any. Fa andao isika mba hifampizara vaovao hoe hifankahita hoe ahoana marina moa mitovy ny zavatra hitantsika zany samy manana misy any aminy satria izay no nampiforona amin'ny zavatra io tamin'izany fotoana. Ary nafinaritra satria dia zao nahitana karazan-javatra misera amin'ny olona mitovy amintsika. Koa rehefa tsy azo atao ary miserasera fa misy le hoe zao metatra miala zao metatra miala ana, tsisy ny fanereserana, tsisy ny fampikasoana, tsisy ny fifampiarabana fa na dokio iny na tsy haiko intsony izay atao eo na fampanao salisali fotsiny na zay dia nisy voka-dratsiny izay zavatra izay. Dia izay no nahatonga hoe andaontsika hivondrona hifampidinika dia isan-kerinandro saika mivory foana dia fampizara hoe inona ny zavatra hitandray dia mifampahery satria tamin'ireny fotoana ireny dia latsaka ambany dia ambany saika voan'ny depression daholo ny olona rehetra. Samy fantatra voka-dratsiny. Nanomboka hatramin'izay zany ka hatramin'izao dia tsy mitsahatra mifampizara hevitra, mifampizara ny zavatra misy maneran-tany mihitsy zany ireo vondronareo izay misy olona eo amin'ny folo eo, folo maherikely eo izy ireo ary ahitana karazan'olona ao zany, misy mpitsabo ao misy pastora ao misy enjenira ao misy atsotsika hoe docteur na PhD zany ny filaza azy karazan'olona karazana fahalalana be dia be ny ao zany. Misy mpanao tao-trano ao misy mpanao tao zavatra hafa koa ao ka ngeza be zany le sehatra hiadikevitra ary samy aveza avy ireo cercle reo. Azafady hoe avaiza le toerana misy an'ireo olona reo? Ireo olona reo zany araka ny efa nazavaiko tany am-boalohany dia misy avy ao Frantsa, misy avy ao Madagasikara, misy avy any Afrika Atsimo, misy aty amin'ny continent amerikanina zany, Canada misy dia États-Unis misy ka États-Unis zany misy état maromaro, état efatra na 5 eo efatra
no misy an'ireo olon'ireo zany hoe tsy amin'ny toerana ray zany ireo na ao Madagasikara ara dia misy ny Antananarivo, misy ny any amin'ny province fa tsy hoe akory hoe mivangongo amin'ny anina ray daholo ka zay zavatra zay ataontsika hoe inona filazana an'izany hoe manan-karena hevitra manan-karena anina be lehibe zany ty le karazana hoe sehatra ifampidiniana ity ka zay zany ireo karazan'olon'ireo ka mety ahita ny sasany amin'ny manaraka nareo hoe reto koa zany misy ao anatiny fa reto aloha zany neto amin'izao fotoana zao manao an'ity anio ity fa ho hitanareo daholo ihany le izy ary zay no ataoko hoe betsaka ary be mbola ho avy zany. ia manetsa zay ny hoe satatra mbava rano ny androany fa manetsa be mbola ho avy. Zay zany ny azoko ambaran'le izy ary ny tombontsoa zay voaray tao anatin'io sehatra ifampizarana io dia tsy hoe tsy hainay ny hoe hitazona an'izany ho anay fotsiny ihany fa nozaraina amin'ireo mpiara-belona sy ny olona manerana zao tontolo zao. Mahafinaritra. Zay ny fandehany raha tsisy zavatra ambaratsony amena teny farany angamba amena 2 minitra avy ny tsirairay hiteny dia zay ny fanomboantsika zany dinidinika savaran'andro aloha. Tiana manomboka azy pastora? Okay, sotra indrindra. Tamin'izaho vao niala tany Madagasikara zany mba fomba fijeriko an'izany Etazonia zany dia renita amin'ny horonan-tsary sy amin'ny vaovao reny arabe mangirangirana, tomobile tsara be, ny vazaha rehetrarehetra manao vakansa, mandeha roplanina. Rehefa tonga taty kay misy lavadavaka ihany koa kay ny arabe. Hay kay misy fako ary misy problème koa kay le olona. Haikay zay le haikay zay zany zava-dehibe zany hoe misy ny zavatra heno dia misy ny zavatra hita. Dia izay zany no zavatra mba hitako hoe tombony amin'izao fandarana izao ireo namana mpiara-midinika rehetrarehetra ireo dia mandinika ny soratra masina mandray an'ilay fahazavana dia mitsilo any amin'ny zava-misy maneran-tany any dia samy mizara hoe zao ny fomba fataterahanyity faminaniana ity any ananina any, eto anany eto ary anana ary dia tsy misy ono-ontsony zany. Ka hitako hoe tombony ho an'izay manaraka an'izao fandarana izao ny fisiany reto namana vonona reto atao hoe maso ivoho mijery ny fataterahany faminaniana maneran-tany ka mba tsy hisy intsony hoe mihaino feon-dakolosy tokana zany amin'ny hoe fatateran'ilay izy fa dia mampahazava hoe izao ny voalaza ny soratra masina dia izao ny zavatra miseho ary, izao ny zavatra voalazan'ny soratra masina, izao ny zavatra miseho ary. Ny tanjona moa dia ny zavatra voalazan'i Jesosy any zay aza matahotra. Ianao tokoa nge rehefa mahafantatra ny zava-misy marina dia tsy matahotra. Ka nengana izy zany mba samy vonintsika tsy salasala mizara eto aza menamenatra mihitsy arak'izay voalaza namana razaza eo mba tsy atao mifanajana le izy fa avoay daholo ny fanontaniana izay tsy mety indrindra dia ny fanontaniana izay tsy napetraka. Apetrao zany le izy. Apetrao zany le izy. Filôzofy koa kay pasteur ndraidraiky. Iza moa zany zao zany fa eny fa dia raha fitiana zany dia izao hoe miandry antsika mpiaino mba hizarana izay mangitikitika rehetra fa zao miandry antsika mpiaino koa mba handray fanapahan-kevitra satria ny anjarana eto dia mizara, manazava, manopika ilay jiro, mitsilo isika mandray fanapahan-kevitra. Sotra tompoko. Zaka. Ia, tena mientanentana mihitsy ny fo mandrehan'ilay fandarana zay eritreretinareo ao amin'ny cercle de réflexion tondra ty lohateny hoe tsilo ity zany ankehitriny satria zavatra afinaritra dia afinaritra ilay izy hoe hazava daholo zany toe zavatra rehetrarehetra. Matetika ny zavatra misy araka voalazan'ny pasteur tiana teo azafady araka voalazany tiana teo dia ohatran'ny hoe mihinanam-bolony tsika any Madagasikara any. Facebook koa mandeha be mihitsy ny filazam-baovao anatin'ny Facebook eo dia misy milaza hoe efa mivoaka hono ny resaka momba an'izao, lalàna manga momba an'izao. Dia nefany mampisavitaka le sain'le olona le izy.
Le olona any am-potony any raha tsy mahita an'izy. De za moa zany misy fotoana mamaly mihitsy hoe zahay aty anie tsy mahita an'zany, tsy mahafantatra an'zany akory, mamaly an'le commentaire ao amin'le Facebook zany, tsy mahita an'zany, tsy mahafantatra an'zany akory fa zay no mazava-dehibe nisian'zao fandarana tsilo zao. Ary ahitantsika zany satria hoe mivelatra le olona zay mpandray anjara am'ty fandarana ty misy amin'ny firenena maro samihafa, raha am'reny zavatra reny no miseho. Zao zao ny zavatra misy zany eto Amerika zao de misy an'io karazana ovnia zay mampisalasala ny rehetrarehetra hoe inona io, mipoitra etsy sy eroa io le ovnia. De eo zany ny cercle de réflexion zay andinika hoe ahoana ny fandehan'ity, ahoana voalaza soratra masina an'izy ity, ahoana fandehan'izy io. Ka de aliana antsika rehetra mihitsy ty fantarana ty fa de mampirisika antsika rehetrarehetra mba hitojo hatrany, anaraka ny page Facebook fanantenana ho anao satria ao no andefasana ny direct an'lizy ohatran'izao zany a. De anaraka koa tsy tapaka ao amin'ny radio satria ho alefantsika amin'ny radio koa zany fandarana izany. Dia mankasitraka tsady any Raza sy Tina am'zao fandraisana andraikitra zao. Mbola ho avy moa zany ahitako an'ireo namana hafa rehetrarehetra de isaorana avy hatrany mialoha ianareo amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra hanatanteraka an'ity fandarana ity. Ia, misaotra anareo amin'ny rahalahy koa zany ny tafatafa teto amin'izao savaranonandro zao, de midinika savaranonandro zao ty moa araky ny fomba fitenintsika malagasy zay tsisy de maharatsy azy de hoe inona moa le filazany hoe ny asa vato-drano inona ny toy iny? Tsy vita raha tsy fanakonana. Tsy vita raha tsy fanakonana. Zay. Mbola diketsika amin'ny teny anglisy zany ray androany. Ya, zay. Za moa tsy any amin'ny teny anglisy na teo de ohatran'ny tsy anany. Fa ny faharoa manarak'izay de zao hoe satatra mbavarano ihany izy ty fa manetsa be. Manetsa be mbola ho avy. Manetsa be mbola ho avy. Ka zay ngamba ny teninay farany eto hoe tsika moa zany mankafy ny teny malagasy satria feno anatra izy ireny. De zay ny entinay amarahana izy ty raha tsisy tsony ny zavatra ambara dia mametraka ny veloma madinidinika mandram-piaona mbola eo indray afaka fotoana foika samoten'Andriamanitra ne isika tsirairay avy eto. Mametraka ny mandram-piaona ihany koa ny mpanaraka ny Hope Fay Radio sy ny fanantenana ho anao rehetra. Eny azo. Veloma daholo tompoko. Veloma tompoko. Veloma tompoko.